tiare le tutoriel Rakiki 4e TIS. Izy io tonalité mi resaka tonalité mi zany a mi fa dièse mineur, sol dièse mineur na la bémol mineur, la, si, do dièse mineur, re dièse diminué na mi bémol diminué. Reo no notokodiny eo. Ataoko kely aloha ny intro mila atao texto, ny any anatin'ny parole le any anatin'ny couplet sy ny refrain tsy voatery fa mila ny accord mila mirafitra kosa, mila tsy atao diso ny accord fa atao texto ny intro ary. Zao izy dia maheno reo mitovy dicité sy reto libre reto. Io zany mi si la dia mi. Si indray reto ambany reto fotsiny dia mi majeur 7 ty le gamme le teriko ary intro ndao ary ao anaty ito pirevela manjano mitaray mi si la dia mi la amaribela karazan-tsazana zakay hatrany atsefaka hatrany tany mora tonga hatrany nosy lave mampalay elorano manamaina nojano. Awa, mi ya. Itu pirevela manjano mitaray amaribela karazana zakay mi majeur 7 hatrany atsefaka hatrany tany mora sol dièse mineur dia la mi dia si ina gamme de mi zay ny atao hoe refrain ngambany zay couplet avy eo mandety tsy bridge tsy eo ndray fa dièse mineur dia si dia mi zay foana tsy volo tsy rana latsaky tsy nanolanda na polisy na razana nanentsika zareo miarikary zay fa ny fa dièse mineur ny si ny mi reo accord reo dia afaka lalaovina amin'ny position rehetrarehetra tsy voatery voafehy an'le texto anatin'le hira ianao satria misy parole mi reo dia le parole no henon'le olona zany. Dia ty fa dièse mineur misy forme na fa dièse mineur ty zao pastière sa ty
be dia be ko sy afaka atao septième le si mi ihany koa misy feno mi ao mety atao mi majeur 7 mi majeur 7 ao eoaritsika jivony ny si afaka atao si 7 9 dia jivony jerana latraky tsy nanonanadany nanapolisy narazana manenjika jeramiya napitsara vola mangataka ny ray aminy avokatsy mianana alemasykatary ampizy anagarako maletena izy mampalahelo ranombana mainanongadray mampitomana ranombana mainanonga mampalahelo amina mipiry evalane zavamaniry Anao karazana be dia be tsika fa dièse dia si dia mi zay toy izay misy karazany be dia be fa ataoko malalaka izay ataoko étude fotsiny ilay izy dia afaka ianarana koa ilay texto anatin'ilay izy fa ny intro sy ny instrumental priorité tsy maintsy atao texto mazava be izay
izay ny momba ny raha kekia amin'ny manaraka tutoriel hafa koa.